fanany voninahitra. Fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoahanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra. Miarahaba tompoko. Pasteur Isidore Andrianirina no manoloananao amin'ity anio ity. Faly ny tenako miarabanao ndray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alohany idiratsika ao anatiny fampianarana dia ivavaka isika. Raha io misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny fahafahako hitondra teninao androany any amin'ny fahitalavitra. Misaotra anao any amin'ireto olona maro vory eo anoloan'ny fahitalavitra mahita n'ity fandarana ity. Mamonjeo olona maro dia maro. Manovà fomba fisainan'ny olona rehefa nandre ny teninao izy. Ka sio ny fony rehefa mahita ny fizarona vavolombelona zavatra nataonao tamin'ny hafa dia aoka hikasika ny fony atonga azy angetaeta nompo anao. Misaotra betsaka ray ny amin'ny fanosoranao andray amin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Volana indrindra dia manatitra ny fialantsiny izay tonga tao amin'ny maison de la culture na sabotsy lasa teo fa no ny fandaminana Andriamanitra izay tsy takatry ny saina no ny fahendreny avo dia avo dia tsy tao amin'ny maison de la culture ny tenako tamin'ny asabotsy lasa teo fa namitahiraka tany fianaratsoa nisy ny fanosorana pasteur tany tamin'ny fiangonana rahavavy anankiroa samihafa nahazo fanasana ny tenako dia tonga niara-ny asa tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'iny tanànany fianaratsoa iny. Araka ny nambarako mofa ny asabotsy lasa teo iny dia ny évangéliste sy ny mpiandry ao amin'ny fiangonana fanana voninahitra no hiara asa nanatotosa ny vavaka fanafana isaorana ny tompo araka ny vokatra raiko sy ny tatitra nataon'ireo mpiara-miasa dia olona maro ny tonga namaly ny antso, tsy ny antso ny fiangonana ihany fa namaly ny antson'Andriamanitra ihany koa rehefa natao ny antso ho amin'ny fanoloran-tena eo anatren'Andriamanitra dia tsy vitsy ireo niakatra teo amin'ny altara nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy. Tahian'Andriamanitra isika. Mbola mitoy izany vavaka izany. Amin'ny asabotsy avy izao dia manana fandaharam-potoana tsara dia tsara izay ho resahako eto aloha zany ny zavatra ho atao amin'io fotoana io. Raha maresy lahatra anao tongava fa misokatra ho antsika ny tranon'Andriamanitra. Tsy misy fitipidirana. Na asabotsy ho avy izao maison de la culture manomboka amin'ny 7 maraina, tapany maraina manontolo ao amin'ny maison de la culture isika. Ny alady kosa hôtel Le Bonheur ny tany masaja ao dia manana fandarana manokana isika misy afatra manokana ho an'ny ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana izay miara-monina aminy mba amin'ireo zanaka miara-mipetraka aminy. Karazana fanomezana manokana zany izy tia ho an'ny ankohonana iray manontolo afatra teny avy amin'Andriamanitra torolalana mahasoa ivoahana ao anatina fiainana mikorontana tsy milamina afatra mahakasika ny ray mpianakaviana ary voakasika ao anatin'izany koa ny ray mpianakaviana sy ny rehetrarehetra ao an-trano ka miangavy atsika raha mba mety aminao aza mijanona ao an-trano amin'ny alady avy izao tongava amin'ny hôtel Le Bonheur an-tany masazy fa hitondra afatra manokana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amin'izao fetany ray izao. Andao tsika maky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fa 7:70 dia ny andininy fa 2:20. Rehefa avy eo dia vakitsika ny Salamo fa 80 dia vakitsika eo amin'ny andininy fa 4.
Fafakitsika manomboka amin'ny andininy fa efatra ka hatramin'ny fahaenina. Amin'izao zany a Salamo 79 12 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zava-dobo. Ary valio impito eny ho ao an-tratrany mifanila fonenana aminay. Ny fanaratsiana zay nanaratsiny anao Tompo. Ary valio impito eny ho ao an-tratrany mifanila fonenana aminay. Ny fanaratsiana zay nanaratsiny anao Tompo. Eo aloha tsika rehefa avy eo tsika dia amaky an'ilay anankiray indray. Am'izao andro iainantsika zao, ny zavatra tsy takona afenina misy naiza naiza iainan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina, eny an-tsena, any an-tsekoly, any am-piasana. Amin'ny toerana maro samihafa dia ny ady sy ny fifandirana amin'ny mifanila fonenana amin'ny. Tena sambatra tokoa ny fiarahamonina raha ohatra ka tsy miady ny mpifanolo-bodorindrina na ny mifanila fonenana, ny mpiara-mianatra, ny mpiara-miasa. Atsoitsika eto Mahajanga hoe jirany, satria milamina ny fiarahamonina, ny société. Fa ny zavatra hita naiza naiza ankehitriny dia ity ady na fifandirana, fifamotehana, fifankahalana, fifanaratsiana, ankasiparana ny amin'ny mpifanila bodorindrina na ny olona mifanila fonenana. Tamin'ity anankiray ity zany zao dia iny anankiray mivavaka amin'ny tompony, amin'Andriamanitra, amin'ny Jehovah Andriamanitra na amin'ny Jesosy Kristy, dia ny mifanila fonenana aminy mandatsy azy sy manaratsy azy amin'ilay fivavahany. Andro aman'alina manaratsy an'io mpivavaka io izy, manaratsy ny fivavahan'ilay mpifanila fonenana aminy izy, manaratsy ny Andriamanitra io mpivavaka io, mandatsa, maneso, metsy, mihinan-kanina ireto olona ireto indraindray latsain'ilay anankiray mifanila fonenana aminy mba mivavaka hono nefa tsy misakafo, mba mivavaka hono nefa nohoaniny aza tsy hitany. Jesosy, Jesosy isanandro, halleluja, amen, tsy misy farany. Nefa ny zanany tsy mianatra akory, tsy manam-bola ampianarany ny zanany, mivavaka hono nefa jereo ny vadiny misotro toka. Raha mahery ny Andriamanitrareo maninona raha tonga no any am-piangonana, mivavaka any koa io vadinao mamolava eo. Zany ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina. Ary ohatrohatran'izay niendriky ny zavatra resahan'ny Baiboly eto amin'ny Salamo 7:7-2 milaza hoe, ary valio impito eny ho ao an-tratrany mifanila fonenana aminay, zany hoe marary loatra nahazo an'ity asafa ity. Ilay asafa eo miresaka eo, zay solotena ny maro manana an'io ka io ihany. Marary taminy loatra ny ataon'ilay mpifanila fonenana aminy, farany izy ny teny valio izy impito eny, ataovy mafy ny zavatra mahazo azy, fa marary aminay ny latsa ataony aminay sy ny anaratsiny anay, anaratsiny anao ilay Andriamanitra ivavahanay. Valio impito eny ho ao an-tratrany mifanila fonenana aminay ny fanaratsiana izay nanaratsiny anao Tompo. Enao mihitsy io aratsiny io Andriamanitra hozy izy, enao mihitsy Jehovah Andriamanitra no aratsiny, enao mihitsy Jesosy io aratsiny io. Lay vavaka ataonay andro aman'alina ny tsy zakany, mandeha mivavaka zay amin'ny maraina, fivavahanareo koa tsy misy farany. Aizaka tsisy asabotsy, tsisy alahady, andro alina lasinareo mandeha mivavaka.
fivavahana tsy nanan-kanina, fivavahana tsy azahoam-bola, fivavahana tsy misy fotoana. Zany mahazo any asafa zay solo tenany maro ihany ankehitriny. Mafy aminy, marary aminy, satria tsy mba olona lavitra ny manaratsy azy fa mifanila fonenana aminy. Mety olona eo ampitany le tranony miome azy isan'andro, mety olona ao ankavian'ny tranony na ao ankavanan'ny tranony na ao andamoson'ny tranony, na mety ho 30 metatra 100 metatra mialan'ny tranony, mifanila fonenana. Zany na mahazo azy ray zay. Manarak' zany ity koa misy anankiray ao amin'ny Salamo 20 manomboka eo amin'ny 14. Ozy hoe Jehova Andriamanitry ny maro, mandra-pahaviana no anetrika ny fivavaky ny olonao, ny fahatezeranao, mampihinana azy mofo leny ranomaso ianao, ary mampisotro azy ranomaso tovozina. Ataonao fifandirana mifanila fonenana aminay zahay, ary ny fahavalonay mifaly andatsa. Ity anankiray ity indray dia mpivavaka, mivavaka fa tsapany mihitsy hoe tsy tonga ny andanitra ny mivavaka ataony. Reny fa na any anatiny mihitsy fa ohatrany hoe tsy rena Andriamanitra ny vavaka ataony, nefa izy tena mivavaka. Izy tena mivavaka, tonga ampiangonana, mangataka amin'Andriamanitra, mitalao amin'Andriamanitra, mivavaka. Arahany daholy izao tory lalana omen'ny pasterany zao, omen'ny mopera, omen'ny masera, omen'ny katekista, evangelista, tsy haiko zay titra ilazana ny mpampivavaka, zay mampivavaka anao. Fa rahanao mitondra diloilo hoe, arahanao mitondra rano, arahanao mitondra tsy haiko taratasy misy tonombavaka na taratasy misy fangatambavaka, arahanao. Ataovy zao hoe, arahanao. Ataovy nampafolo-karena, arahanao. Ndana manao an'izao hoe, arahanao. Tsy misy tsy narahanao nitory lalana nomeny mpampivavaka. Nefa renao fa tsy tafakatra any amin'Andriamanitra ny fivavahanao. Renao ohatrany hoe mivavaka ianao manandra-peo fa voasakana ao ambonimbony ao ny vavakao, tsy tonga any amin'Andriamanitra. Ity olona ity mba mihinana ihany fa ranomaso vao mihinan-kanina, ranomaso no entiny miaina isan'andro, mitomany vao mahita hanina. Ozy hoe mampihinana azy mofo leny ranomaso ianao, alay fisary an-tsaina nge zany sady mihinana ihany no mitomany. Lay mofo eny an-tanany eny ilatsahany ranomasony, mihinana mofo miaraka amin'ny ranomaso, sady mitomany. Zao ve ny hafarako, zao ve ny mba fiainako, fa raha tsy vintana manahoana loatra ty za ty. Za ve le teraka lakosy marina, za ve le mila hovaina karma marina, za tokoa ve le mitsotsoro bitana, za tokoa ve le teraka vorana tsy fantatra hoe ina le ratsy vintana tenen'ny olona mifandarana maro samihafa reny na amin'ny gazety na amin'ny télé. Za tokoa ve olona vaozina avy any an-kibon'ny mamako, zay tokoa ve le olona misy ozina avy any amin'ny razambianay araka ny toritenin'ny paster reny. Za tokoa ve le olona halan'Andriamanitra sady mitomany mihinan-kanina, zao ve ny hafarako. Za mba nianatra tamin'ny université ihany, za mba manana diplôme informatique, manana an'izao, manana an'izao, za mba tsara fanahy tamin'ny olona ihany, zao ve ny hafarako. Sady mihinana ihany ny mitomany, sady matoro ny mitomany. Eny am-pandrina latsaka ny ranomaso miditra ny anaty sofiny, ranomaso ny ainan'ity olona ity, nefa mivavaka. Ao ny nianatra katekomena mpandray fanasan'ny tompo, ao ny sady dekona, ao ny sady mihinana ny vatan'ny Kristy, namita katesisy hatramin'ny farany, natapitra sekoly alahady, mpiandraikitra ao anaty fiangonana, nefa mihinana mofo leny ranomaso.
mampisotro azy izy ranomaso tovozany zany efa ranomaso mihitsy miainany ty olona ty sarabady foana amin'ny sarabady korontana foana miara-pitiavana amin'ny korontana foana nanolotra ny fony ho an'ny olona anankiray rava tampoka ilay fitiavana nafinaritra sy mba nderaderain'ny olona erany tanany nahita ianao nahita an'iny vehivavy iny nahazo ianao nahazo an'iny lehilahy iny tena tsara fanahy iny lehilahy iny mafinaritra ny nahita anareo niaraka mafinaritra ery mahita anareo mandalo eto mifampitantana tampotampoka teo ny saraka manovy ranomaso mitomany zany foana ny fiainanao verimberina aminao foana zany nefa ianao mivavaka nefa ianao tonga any am-piangonana nefa ianao ohatriny hoe efa mivavaka amina fiangonana fifoazana mba hoe za mba nantona an'ireny fiangonana ireny asa mba manahoana nianjy tonga ianao nefa mbola mitranga aminao zany zavatra izany mivavaka ty olona ity ene fa ny fivavahany ohatry ny reny sy tsapany fa misetriky ny fahatezerana Andriamanitra zany amin'ilay vavany amin'ilay fivavaka ataony ohatrany tsy tonga ny amin'Andriamanitra ozy hoe ataonao fifandirana amin'ny fifanila fonenana aminao zahay amin'ny mifanila fonenana aminay zahay ary ny fahavalinay mifaly andatsy zany hoe ity olona ity zany le mifanila fonenana aminao mandatsy azy foana ihany koa jereo mivavaka ao latsain'ny olona ny amin'ny zava-misy matetika riavana rehefa ny olona ny tratrana ohatra zany tsy lavidavitra ny famosaviana ny fiainany olona eo ary zay indrindra no iantsoko anao raha mety anao raha mety ianao nareo mianakavy ao an-trano zay tratrany zay latsana mpifanila botirindra zay latsana fiarahamonina zay misy amintsika ny am'izao fotoana zao mandefa zany fandarana zany mandeha amin'ny telena ao an-trano ty fandarana ty linany amin'le izy enao fa ny olona mifanila fonenana aminao tsy tia ny fivavahana izay enonao ohatra zao inina fa raha makasikasika azy zany resaky zany vao maika mipotra vao maika miseho hoe miady aminay marina ny olona mifanila fonenana aminay misy olona am'izao tsy mahazo aina mihitsy satria miady aminy ny olona eo akaiky ny tsenanao miara mivarotra eo nareo isanandro nareo mifankahita eo maraina mandra-parivan'ny andro miara mivarotra eo ny anankiray amin'ilany ny anankiray amin'ilany fa miady nareo efa rena hoe indray maraina hono tonga maraindraina teo i olona mifanila fonenana aminao mivarotra eo akaikinao na mafimafy ranon-javatra teo nanononona teny tsy hay teo inona zavatra nanteneniny teo nanozonozona ny tsenanao teo nanomboka teo potika ny fiainanao very client ianao vola miditra ihany fa tsy hitanao hoe mankaiza ny poketranao ohatry ny diram-bola ihany fa tsy hitanao hoe mankaiza mepotika ny fanananao any ny tomobilinao moto anao mba netinety ihany teo aloha fa tety aorina taty taorina zany zavatra renao zany hoe nisy olona nahita fa ny mpifanila fonenana aminao na mafimafy ranon zavatra teo nanomboka teo potika ianao zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary tsy mora zany hoe le olona miady aminao hitanao mandra-parivony andro tsy mifampiteninareo mandra-parivony andro na miatsara velatsy fa mpiatsara velatsy mandra-parivony andro tsy mora rehefa zany no mitranga hoe olona ho ambadiky mitranonao fanakaiky trano eo nareo mifanofa trano nareo ny anankiray amin'ilany rindrina ny mampisaraka nefa nareo tsy mifanaraka zany ny zavatra lazainy baiboly eto mifanila fonenana fandatsa isanandro loka tsara hoaninao nefa tsy mahafaly ny ao akaikinao ao enina mihitsy hoe zany kosa ranga tonga dia ena ritra zany ena natao sosy zany iny de fa tsy tanto enao mihinana hena izy ny marary fo zany fiainana tena ohatrany hoe ambany fomba fisainana be namatsika indraindray miady noho ny tsy fahazakany mamosavy amin'izay ahoana no atao ampitehana nyty olona ty olona ray ihany ny tadiaviny olona ray milaza fa mahay zavatra malaza fa mahay zavatra ino no atony ahoana ny ampitehana nyty olona ty aorinan'izay raha ny asa ny vadinao afakasy taorinany nanampitehana ianao
Nsenanao mety nandeha be potika taorinan'izay. Tômôbilinao mandeha tsara zao tsisy zavatra tsy amboarina amin'iny tômôbily iny, na vaky ny pneany, na misy problème any amin'ny carburateur, na any amin'ny moteurany mihitsy ny simba. Mipidirina garage, tsy mety mivoaka garage firy volana. Mba manana fiara ihany nareo, fa fiara tantara sisa any amin'ny garage any foana. Mécanicien mahazo vola kokoa. Fa ianao tompon'le tômôbile tsy mampidibola, fa ny mécanicien mampidibola avy amin'ny fiaranao, satria tratra ny mosavy. Mety efa nisy taona ianao nahita taratasy kely, misy vovovy-javatra tao, misy soratsoratra tsy haiko hoe sora be soratra iny tao, mosavy nataony olona taminao, pifan'olo bodirindrana ihany navita azy, mpifanila fonenana ihany. Sarotra io rehefa tena ny olona eo akaikinao eo nanao zavatra ohatry zany, ary sarotra aminao no hiala ao anatin'io amin'ny hery maha-olombelona, satria arahano maso ny fiainanao, ary manoro hevitra anao, ary asendra n'izany zavatra zany ianao. Andao Andriamanitra no tadiavina, aza mamaly faty an'izany ianao, fa raha maly faty an'izany ianao tsy maintsy ho mpamosavy ny hafaranao, satria amaliny nataony amin'ny ody ratsy ny ve ianao, dia lasa koa ianao hitady ody ambonimbony noho iny. Lasa koa izy nanrefa namaly ianao tamin'ny ody ratsy dia mitady ody ambonimbony noho iny koa, lasa panao ody ianao hivoakalina ny hafaranao, ary ianao zay tsy nietretry ny amosavy koa lasa mpamosavy, satria ody iady amina ody, ody iady amina ody. Ka ny vahaolana andao hitady an'Andriamanitra, andao ho tonga ny anatin'ny fivoriam-bavaka, andao andray torolalana avy amin'ny Jesosy Kristy, izay omeny ny mpanompon'Andriamanitra antsika any am-piangonana. Ary ianao mila vavaka fanafana vao afaka ao anatin'izay zavatra izay, satria famosaviana égale lavaka. Latsaka anaty lavaka ny olona rehefa tratra ny famosaviana. Tsy mivoaka avy ao anatin'ny lavaka ianao raha tsisy olona avy any ambony misinitra nanao miala avy ao, na mandefa tady na mandefa tohatra, iny ny alanao tao. Iza ny olona analanao zany, tsy maintsy mila mpanompon'Andriamanitra ianao, hivavaka ao anao, hanoro lalana anao, hiara hivavaka aminao, ilanao ao anatin'izany zavatra zany. Alohany amaranantsika azy ndao tsika naraka fizarona vavolombelona foy, rehefa avy eo tsika dia mamarana azy tanteraka. Fa zao azadino fa tsy miova ho azy olona manimba ny fiainanao eo, tsy miova ho azy zany io raha tsy Andriamanitra mikasika ny fony. Dia hamonjy ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ty tenin'Andriamanitra ty azo ataonao tsinitsininy, fa antso-pitiavany izay iantsoin'Andriamanitra anao ity. Tain'Andriamanitra ndao raha tsika vetivety fijorona vavolombelona momba mahazo zanaka fanany voninahitra. Madame Angèle teo amin'ny eritaona sy tapany fanambadianareo tsy ny zaza tao atokantrano, afaka zavazavainao ve hoe afaka resadresahanao marimarina kokoa nanahoana ny ainanao an'izay eritaona sy tapany tsy ny zaza zay? Tena marina zany, tena hoe fahoriana ny ainana, satria amin'ny zany hoe tokony hiteraka zany tady zaza le lehilahy, dia indraindray raha mihatra ny hoe manao teny mafy mihitsy izy misy teny anankiray zay matetika tsy adiniko tamin'izay fotoana izay hoe anao tiako izy, fa raha ohatra ozy izy ka hoe tsy hiteraka atsika atatorako tsy tratrantitra fanambadiantsika, dia tamin'izay ohatra mamaly valibaraingina foana hoe rehefa tsy anjara zany dia misaraka, nefa zany amperin'le niteny miteny anazy zany malahelo foana any anaty any, ary indraindray raha mety hoe latsaka ranomasy mihitsy any anatin'ny tokantrano manoloana an'le tsy fiterana. Dia tao anatin'izay eritaona sy tapany izay nisy zavatra nataonareo ve mba azoanareo zaza? Nisy zavatra natao satria mariako zany fa tao anatin'izay teo tapatapataona teo nanomboka narary za. Efa narary zany za dia misy tena manentena mihitsy ao anatin'ny kiboko ao dia rehefa nandeha dokotera zany zay dia hoe misy rivotra ao anaty sinay dia misy fibrome zay zany le mahatonga manakana an'le tsy hipetrahan'le zaza. Le tena marary na matory na mipetraka misakafo matetika raha ireny voasary jus ireny no tsifina dia ireny matetika hoaniko, satria raha vao misy ventokanina miditra zany dia mangotsika mihitsy ikiboko, ary tena fahoriana nitran'izay dia nandeha dokotera amin'izay misy ihany volalaninay fa nisy dokotera anankiray zay nanantonanay dia niteny hoe tokony hodidiana zany fibrome ozy izy dia eo amin'ny 6 millions farafahakeliny mandidy an'le fibrome zany, zay vao mety ho azo le zaza. Efa nandeha dokotera nareo arak'izay, maro ihany koa nefa ny lehilahin'Andriamanitra eto amin'ity tanàna Mahajanga ity
matonareo zany tonga dia mazava azy nanantona lehilahin'Andriamanitra misy antony manokana ve safidinao any Pasteur Isidore Andrianirina nanatonana tao anatin'izay antony manokana aloha tamin'ny mbola tsy mivavaka tao moa tsy hoe misy antony manokana fa rehefa narary zany za dia matory ampandriana dia mandefandefa télé dia indray mandeha nandefa M3 tokotokony eo amin'ny valora sasany talohan'izay zany na tonga nakany nanaraka an'le fandarana misy olona zany eo ampitanay eo vavaka le vehivavy dia izy zany teny ao izy zany fa manara fandarana ozy izy ianao eo amin'ny valo sasany eo izy tsy mivavaka amin'ny fanamvoninahitra le vehivavy fa mivalo sasany eo izy misy fandarana ao amin'ny télé izy izy tsy haiko na tianao na tsy tianao izy izy dia nanomboka an'iny zany narako le fandarana amin'le mivalo sasany amin'ny fanamvoninahitra dia rehefa narako zany le fandarana valo sasany amin'ny fanamvoninahitra dia teo amin'izay zany ohatra nisy fijoroana vavolombelona le olona mitovy kaminaka koa zany hoe olona mitady zanaka dia aveo mivalo taona dia aveo nahazaza izy dia vao nandeha moa izy iny tonga dia fa latsaka ranomasy za satria ohatra ny hoe narary koa le olona dia latsaka ranomasy moa za tonga dia tafitomany fa tapren'le toriteny am'izay zany tsy zavatra eniko tsony fa tonga dia fa latsaka fotsiny ranomasiko nandritran'izay zany dia rehefa tonga zany raha miseko dia niteny taminy za hoe tsika ho andeha vavaka tsika andeha amin'ny fiangonana fanamvoninahitra zany ao fa nalaiko adresy ny te fa any amin'ny Nobel dia rehefa nandeha moa za moa mbola tsy natanteraka teto fa tsy dia malala tanàna teto dia nalenina noentiny za dia raha ohatra ozy izy ka hoe tsisy vokatra aby anda foana ao atsika fa misy vokatra atsika nefa fa nitady tolo emo tsy nahita mihitsy dia loha foana ao atsika andeha nandeha tany moa zay tamin'izay fotoan'izay dia nareo mivady mihitsy zay mivady mihitsy zany niaraka tany dia tamin'ny voalohany tsy natratra anazy efa nitomany be za satria tsy afaka mandray olona izy fa efa lasa nody any an-trano fa raha pitsynareo mamonjey fotoam-bavaka am'roambe folo larobia dia miona mandray nareo izy efa nitomany za satria efa manaintena zany fotrany hoe efa farafanatenako mihitsy zany le zavatra le vavaka zany dia tao anatin'izay verina nareo zany ny alarobia dia verina zay alarobia anzina monjy fotoam-bavaka tamin'ny roambe folo dia niraisin'ny lehilahin'Andriamanitra tao zay dia nanotantarainy aminazy ma le problème dia nanome torohevitra zany izy dia niteny izy raha mierina izy ny taona toy izao dia hitrotro zazanao izy dia nipetraka taminao ve zay tanteraka taminao tanteraka mihitsy tena tanteraka satria na dia izy nipetraka azy ohatra mbola indraindray ohatra nitady tsy atoky zany mbola dia tsy nandeha dia va ohatra ny natolagaga mihitsy zany le zavatra satria zay tsara Andriamanitra firy volana tao aoriana nandraisan'ny lehilahin'Andriamanitra anao ray volana ka ray volana satria ray volana dia fa roa volana an'iny efa izy tao zany afatrafatra tianao ampitany mpijery atsika re ny afatrafatra tiako ampita amin'ny mpijery zany tsara Andriamanitra tena tsara izy satria tsy izay foana ny zavatra tena hoe zava-tsy niraisiko taminy fa be dia be na ny filaminan'ny tokantranonay tiako marina foana moka satria taloha zany tena ohatra hoe masika be raha miseko tsy nasahirana mihitsy ianao mandray anazy miaramiana ao anatin'ny tokantrano ao fa rehefa tena nivavaka nompan'Andriamanitra zay ka olona tsotra sady mahafinaritra be izy dikan'izany zany tsara Jesosy ary za koa zany be dia be ny zavatra efa hoe nandramandramana matanora zay fa rehefa tena nanandrana an Jesosy dia nahazo tsirony tsy te ala mihitsy dia hoanao zay ny tokantrano any koa tena Andriamanitra dia milaza hoe andramboka zaho fa tsara Jehovah manandrama ianao aza variana hoe mitsikera fotsiny any tokantrano any na mitsaratsara fa tonga avy eo fanatren'Andriamanitra mihitsy dia ho hitanao fa tsara an'Andriamanitra inona ny teninao teny ho an'ny lehilahin'Andriamanitra tiako tena amin'ny lehilahin'Andriamanitra tsy foana fikelezanainy zay ny tena marina mihitsy ary ampahery azy koa hoe indraindray mety misy fitsikeran'olona any ivelany any amin'ny maha hoe asan'Andriamanitra fa tsy atao makivy reny tsy atao makivy fa asan'Andriamanitra io Andriamanitra nitadiavana sitraka dia izay fikelezany aina zay tsy verimay zay fa Andriamanitra amaly an'izany foana ngaro-patapiran'izao toy izao dia mahereza hitantsika arak'izao fa salama tsara le zaza ary daholo ny masony misy sofina roa izy misy maso ndratsatana mifeny tsara salama tsara ihany koa izy efa roa taona izy amin'izao fanany voninahitra eny ary raha nakasika anao zay dia miankina aminao mbola hijanona ihany ranirariny ao an-trano ve
sahanao dingana anantona an Jesosy zay toriko aminao eto androany. Mety tsy ka ohatrany iny mahazo anao fa zavatra hafa mihitsy. Lazaiko anao fa ny hery nanome zaza niny vehivavy iny aminy dia herin'Andriamanitra ary zay hery zay mahavita ny zavatra rehetra. Voatahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ateo hoe raha ohatra ny olona eo akaiky anao, misy fotoana izy io anatina lakorobe ao nareo mianakavy. Ao ianao mipetraka, ao ny vadinao nareo mivady. Ao ny rafozanao. Dia ny rafozanao, na ny ray aman-dreniny vadinao, ny ranotranao, jodanao, jobavinao, midimiditra amin'ny fiainanao, ary misy fotoana ireny ihany no miady aminao indraindray. Ataonao ahoana mo no anana fifaliana raha manenjika anao reo rehetrarehetra reo. Tsy entre deux ntsony ianao am'izay fotoana zay fa tsy haiko entre firy. Ianao rery dia sisy san'izay hava ny vadinao daholo ary mankala anao reo tsy tianao reo. Maro ny olona tratran'izany. Zay hoe manana ady amin'ny mifanila fonenana. Ataonao ahoana ny anana fiainana amin'izany. Ary tsy miova ho aza reo olona ireo. Izany indrindra no iantsona ianao hitodika amin'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra. Fa rehefa mitady an'Andriamanitra ianao, mahazo torolalana tsara avy ao anatin'ny Baiboly. Mazava tsara aminao ka hoarahanao miaraka mivavaka fanafahana. Za milaza aminao, voalohany aloha dia manomboka ahery ianao ary anam-pifaliana hiatrika ny zava-misy. Mety tsy mbola miova ny zava-misy fa ny fiatrehanao anazy no manomboka miova. Manomboka anam-pifaliana ianao, manomboka courage ianao, ary manomboka mahery ianao, manomboka tantinao ny zava-misy na tsy miova aza aloha. Ary fitolona hitady an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra hikasika ny fonindreo olona ireo, ary nareo mianakavy le niady iny lasa tonga miara-mivavaka any am-piangonana. Imbe dia be any nahita an'izany. Ary dia lamina ny fiainanareo manomboka eo. Ataonao ahoana moa ny faly raha lehilahy? Miara-miasa aminao eo tsy tianao. Ao anaty birao anankiray nareo samy manana ny ordinateur anareo. Eo samy minaminana voanjo eo mitsakitsaky silgome eo samy mamaky gazety eo. Fa olona tsy mifankatia nareo, fa mpiatsara velatsy nareo. Inanay hiary sakafo andao mba hivoaka kely anao casse-croûterie. Todika kely anao asiny mosavy aminao eo. Ahatonga anao, arary ny kibonao, hospitalisé anao, afaka miasa anao. Zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mila ny Jesosy ianao, mila an'Andriamanitra ianao raha manana ady amin'ny mpifanila fonenana aminao. Fa niza nanana n'ity ady ity dia nitaraina tamin'Andriamanitra. Ozy amin'ny 7, Andriamanitra ny maro ampidio izahay ka mpamirapirato ny tavanao ary aoka vonjeny zahay. Izany hoe raha ny mpifanila fonenana aminay manana ady aminay, mamely anay amin'ny hery zay tsy fantatray satria manana ny Andriamanina anay reto olona miady amin'ilay mpivavaka ity. Izany hoe manana ny sampiny reo mentiny miady amin'ilay mpivavaka, nefa ilay mpivavaka tsy vonjen'ilay Andriamanina akory tamin'ity fotoana ity. Ary zay no antsoko anao, velona Jesosy, velona ny tompontsika, velona Andriamanitra, ary ny herin'Andriamanitra mbola miasa amin'izao fotoana izao. Manana chance ianao raha nandre an'ity fandarana ity, mbola azo ataony manafaka anao, mbola azo ataony manova ny fiainanao, mbola azo ataony manana fiainana tsara. Maro amintsika ny potehany olona tamin'ny mosavy ny fiainana tsy mianatra ny zanaka ankehitriny. Ao intelo inefatra nanala baka tsy mety afaka, nefa zaza marani-tsaina, zaza ankizy tena hoe hita hoe mianatra tsara zao. Mitelo inefatra indimy nanala baka tsy mety afaka, ny hafarany mijanona tratrany mosavy. Potika ny tokantranonao tratrany mosavy. Asa fivelomanao nandeha tsara tratrany mosavy. Manao business ianao amin'izao, chiffre d'affaires anao 4 millions tany aloha tany. Zao ianao manomboka memidina, tsy mbola nidina be fa memidina ary tsy tafakatra intsony tratrany mosavy. Miantso anao zay. Sabotsy ho avy zao ny fotoana maison de la culture manomboka amin'ny 7 maraina. Raha sendra tsy tratranao ny amin'ny 7 maraina, amin'ny valo sasany ianao ny tonga. Fa le miditra amin'ny 7 tsy mirava rehefa tapitra ny fotoana, fa manohy ny fitirana faharoa. Maison de la culture asabotsy ho avy zao. Iarahanao amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina sy ny fiangonana fanany voninahitra. Misy ny vavaka fanafana na hoe délivrance. Ny alady kosa hôtel Le Bonheur ny tany masaja, miantso ny ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana zay miaraka aminy. Eny fa na tsy manambady izy ianao, fa ray mpianakaviana nelany ny vadinao. Sao misy afatra manokana ho an'ny ray. Ho anao ankizy ao an-trano manana ray tongava. Mety
tovolahy ianao tanora nandray am'izao fotoana zao mbola oray mpianakaviananao indray andro tongava fa misy afatra spécial aladindray io hôtel Le Bonheur amin'ny tany Masatsy eo akaikin'ny Vima eo akaikin'ny Villa des Fleurs misy pompe jeton zay eo de rehefa hitanao ny hoe Esige de eo akaikin'ny Esige eo misy le toerana misy accueil manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 6 andro misy accueil eo afaka manoro lalana tahin'Andriamanitra ivavakatsika mangasitraka anao aray amin'ny anaran'i Jesosy tafafako nitondra zany teny zany teto amin'ity fahita lavitra ty androany reko fa niala vitato anatiko izany teny zany ka tonga any ampony olona maro mivoakasika ary amaly ny antso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra anao Jesosy amen zay ny azoko ny fampizarana taminao androany raha te resadresaka amiko manokana ianao mila torolalana manokana na ilainao ihany mihitsy ko famitrantanana manokana avy aty amiko de afaka miontsika raha pitso zoma amin'ny valiny maraina efa afaka milahatra ianao afa mivaly sasany na mahery 5 eo meo no manomboka mandray olona no ny fandaminana manokana zoma tapany maraina manontolo mandray olona ako fa ny tena fotoana ilananao amonjy anao Andriamanitra ny ampiangonana ny asabotsy ho avy izao tsy maninona na tsy tonga ianao raha pitso amin'ny fandraisana olona fa amin'ny asabotsy ny zava-dehibe nefa raha tonga moanao dia raisiko atanandreo zay ny fotoana ny arahako taminao Pasteur Isidore Andrianirina no tonga mitondra ny afatra teto tahin'Andriamanitra veloma tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoahanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilinkiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra